irika farany. Tantara indray miseho nosoratana Andriany Aina Rakotoarivelo. Ireo anome aina ny tantara Louise Ravelosoa, Nanja. Miaraka amin'ny Zoma amin'ny Rena, Ralala ary Christophe Rabearmanana. Mandray feo sy mandrindra raha-teknika Mamy Arvony, Manatontosa, Nanja Razafindrakoto. Dia ahoana ilay tsiridia? Kamindray alazany androany a. Mitsangana amin'izay asa fa ilozan'ilay tia mivarotra angady eo fotsiny. Leo be letsy vary roviana vao hiakatra no endrasa lahy io. Mampiomehy ako ty lahy. Tsy maintsy izay angeny fandehany. Inona ary no ataon'ilay eo e? Ndeha hiakatra any Antananarivo letsy any ny vola mba raisiny isam-bolana. Ny sasany aza isan'andro mihitsy rehefa mety ny atao. Ny asa indray tsy dia hoe mafy be tahaka ny atsika ty. Nela tiako efa ho firy volana vao mivaly ny arerahana sady amin'izay tsy dia vola be manao ahoana akory. Tena tapaka lesiny hevitra. Ampy azy fihinananana sy hankotrana isan'andro raika. Dia veriny lafa misy any miasa ny lamora foana moa any Antananarivo any. Tsy misy mafy tsy laitry ny zoto izany letsy miditra amin'ireny orinasa lehibe ireny aloha na dia hoe gardien izany misy. Rehefa mahazo misimisy dia manokatra fivarotana kely na manao asa tena amin'izay andao raha hiaraka amiko lahy. Amin'izay miara-tafitsika amintsamo. Za indray aloha dia tsy azo ny lahy amin'izany zavatra tsy azo antoko izany ve no anariko ny volo sy ny fimpiana kely aty ambanivohitra. Elona tsy sosokevitra fotsiny ny ahiny fa miankina amin'ny lahandray io na andray elana tsiko. Tandremy fotsiny mialina rehefa mahita amin'ny bandy tafity eo dia efa omeko tsotra any izany lafa za aleoko ny kolokolo eto an-tanàna ihany sady ataoko ahoana lesy ny amelan'ny neny rery aty Efa tapaka lesy ny hevitra fa raha pitso maraina no anainga ho any Antananarivo aleo velesina mividy amin'ny mafana eny ary lesy fa dia mazotoa lahy. Avelan'ny lahy rehetra izany ny tia kamany lako. Ka latsy iny na hoentina tsy mety mandeko. Ary aleo le tsy andeha hody anomanentana fa mbola hiala vao maraina izany raha pitso dia velome lahy raha toa ka tsy mihaona ntsony eny ary lesy dia mahavitazy soa koa lahy amin'izay ataony lany. Hoay zao letsy Ahoana? Fa amidiky tokoa le akoho raha toa ka hovidily lahy. Ay, eny lesy fa andalovako any rehefa avy eo tsy maintsy mamita n'ity azy ity koa aloha. Aye, dia mahazo toa letsy efa 3 andro izay no nahatongava lahy teto Antananarivo. Tena tsy nahita asa mihitsy aloha hatreto. Zay orinasa natonana tsy misy mandray daholo. Ireo mitady mpiasa amin'ny gazety indray tsy misy mifanaraka amin'izay mba kely haiko mihitsy. Tena marina ihany ny tenin Rafidy hoe tsy moramora ny mitady asa ty an-tanan-dehibe aty ka. Aleona mangody na dia fantatra raha fa mety ho latsalatsaindro samary efa tonga any an-tanàna aty. Tena lany aika. Azafady kely hoe se. Hoe ahoan'izay? Mba azony sehampiana ve mitondra an'ireto entana reto fa somary mavesabesatra ihany nefa ny tranoko mbola lavidavitra. Aza matahotra fa omeko kely se rehefa tonga ny trano Ndao ary madama mitady azo ataoko maika ava vola manatim-potsiny ity na dia hoe midy mangazo kely fotsiny azy. Ay ka ndao ary fa lozantsika mianaka manoko resaka fotsiny eto indray. Reo fa misy fanontaniana manitikitika ao Inona hono no manahira-tsaina amin'ny madama fa
Hovaliako raha toa ka vovaliko e. Momba ny seka totovolahy matanjaka toy izao nefa dia mirenireny fotsiny ity an-dalambe ity. Sady ohatrany tsy pôzipôzin'ireny olon-dratsy mpanentaka na mpanao ratsy ireny fijeriko an'se a. Raha mba fantatro matsara madama, mba mivoatra mba mitady an'izay mahasoa nefa dia tsy nahomby. Niala tany an-tanàna mba hoe hitady asa ty Antananarivo nefa dia tsy nahita mandraka ty ny andro any. Izany mbola ahitanao amin'ny mitondra entan-kely eraky ny lalany. Vatsy kely mba hananako anefa lany ihany raha zao no mitohy. Vola kely atao sarandalana sisa no atika dia napa-kevitra ny andeha hody any an-tanàna io zao. Izany mampalahelo ahy se raha izany. Mba nikatsakana tsara fiainana nefa dia tsy nahomby. Fa inona marina aloha ny asa tadiavin'ny se ty e. So mantsy mba misy azoko anampiana an'se. Tena izay misy rehetra re madama dia ataoko daholo a. Rehefa tsy manao ratsy sy mangalatra fotsiny dia efa mety amiko izay. Efa tongotsika ity fa mandrosoa aloha hatrany fa mety misy azoko anampiana an'se ihany e. Izany ve madama? Ie. Dia tena misotro indrindra re madama. Tahaka ny hety ihany ny tantana. Orgia! Ahoana re izay madama? Misy ilanao anga? Efa milama tsara daholo ny asanao ao? Aza matahotra ianao madama fa tsy misy atahorana io ah. Efa voarako maso tsara daholo ny fandehan-javatra rehetra ato ampiasana ato. Raha riva zao dia hanome ny karaman'ireo mpiasa ireo. Ay, mety tsara kosa izany. Mahafinaritra miara-miasa aminao ka mazoto tsara, indrindrandrindra azo itokisana. Madama koa dia manao an'izay mahamenatra mihitsy ka. Tsy maintsy atao tsara ny asa madama. Zara aza nisy anareo mahalala tanana nany ampy anay mba ho toy izaoko. Ka izao no tena nitsoko anao Gia? Ahoana izay madama? Tsy hoe eto Antananarivo amin'ny herinandro ho avy io fa andeha haka entana ny Tomasina any. Noho izany dia akinoko aminao rery izany aloha fitantanana ny tranombarotra. Ary ao maso tsara daholo ireo mpiasa ao ireo sao misy mangalangalatra na manao tandrevaka ny asany fa hoe tsy eto madama. Aza matahotra renao madama fa hoarahako maso tsara ireo ah. Fa momba an'le resako taminao hoe andeha kely hidina any an-tanàna ho ahoana ihany ny hafarany? Afaka mandeha ianao rehefa tonga avy any ka. Fa izay aloha fa sao dia taraiky eto ihany mifampiantso tsy tapaka eo ihany tsika. Eny ary madama fa dia mahavitahasoa ianao dia soavadia dia mahereza. Ie, misaotra indrindra. Izay fa lasa? Tena tafelahy tirgia. Tena tsy araka ny nanapozako azy ity fa mety lavitra noho ny eritreretina. Tena nanampy be alo raha matoran'io e. Raha tsy teo angamby izy asa nahazo ataty. Lasa mba manana maha izy azy ty elariki tambany volo kely fahiny. Le fidy an'izay mbola miasa tany sy mamahako soa nataony raharaha. Zany efa ty manara-maso ny toeram-pivarotana dia manisa vola fotsiny. Ary aleo aloha mba hidina kely eny an-tanàna amin'ny sabotsy mba istila amin'ny zalahany fa tsy. Dia hitsehitsehitra fotsiny izao raha fidy mahita ny fahatafitako tonga aniko. Reny elany toroana hevitra tsy netiko. Mba haingana ary fito fa mbola andro an'ity loko ty ine sika tonga any an-trano e. Eny rery mama fa nareo koa ty dia efa maika salamonina. Ary salamonatsatsika indry raha anaty fiara tsara tarery izany ro mamy e. Aiza kory fito dia olona mihaja be sy misolo maso mainty be tahaka io hoe dia afantatra antsika.
nefa sahala mikopaka atsika tokoa ne izy zany e. Ka zay ngely lazaiko mamy io e. Andao aloha ny atonana dia hita hoe sy tadiaviny. Dia ahoana ry izy mianaka? Avy ny tsena ve? Nazo ny matsiro. Ay, fa toy gi. To tena niova be lary dia. Saika tsy fantatra mihitsy raha tsy nanalan'le solomaso mainty be iny. Mandrosoa aloha e. Mandrosoa ato anaty fiara. Atatsika miresaka. Eny ary fa lazao amin'izay natavitany laotra zao e. Eny tokoa anaka. Ay, toa tsy ilay gi kely mpangalakatrakolona fahiny intsony ty manoloana anay ty. Ka zao ary eno tsara. Taoriana niny nialako taty iny dia nitady asa tany Antananarivo a. Sendra ny olona tsara fanahy ka nasainy tantana ny orinasany dia zao hitanareo zao e. Efa monsieur le directeur amin'ny fiantso ary efa any Antananarivo any a. Sambatra letselahy. Tahak'izay ihany nanaraka ny tenin'ny lahy tamin'iny. Raha napoziko totosa marina mantsy ny nofon'ny lahy tamin'ireny. Nenina letsy tsy ao aloha ananatra fa ho ariana andatsa. Tsy hoe mandatsa lahy akory izany teniko izany a. Dia arabaina re ianao anaka fa dia tafita soa zany a. Tokoa letsy. Sady misaotra ny lahy koa aloha fa tonga sady ty izay e. Tsy misy isorana izany ry zareo fa inona moa no mahampinamana. Velako eto aloha izany nareo fa za io koa mbola maika hiverina ny arivoka dia manao velomanareo mianaka e. Eny ary rerigia dia mandram-piona iray a. Tena tafity le gi kely a. Lasa nahazoazo aina mitondra fiara tsara tarehy. Mbola lazainy fa lasa direkteur koa izy. Hita ho ary mamako. Ary sao dia mba be resaka fotsiny ary le zalahy iny. Fa be resaka fotsiny ao anaka. Sao dia mba soferan'olona ary le zalahy iny dia rehefa tonga aty dia lazainy fa hoe direkteur. Aiza kory mamaka vao tonga any Antananarivo izy dia mahazo fiara tsara tarehy toy iny. Ny olona efa any nefa toa sarotra no azahoany ohatr'ireny a. Mahatsikaiky koa ianao ty anaka. Hitako. Izay nitsamy manery mama. Samy tsy dia tena hoe nisy lasa lavitra tamin'ny fianarana nefa zao ty izy hoe lasa direkteur hono. Tsy mahampinonka. Eny na izaho koa aza ny anaka mba hagaga sy talanjona mihitsy fa inona kosa moa no maharatsy azy raha tena nahomby tamin'izay nataony izy a. Izy anie tsy dia hoe misy maharatsy azy fa ohatrany hoe misy zavatra hafahafa ataon'ilay zalahy iny raha tena azy daholo tokoa reny zavatra tsara tarehy ireny ary marina ny lazainy rehetra teo. Fa raha tena direkteur izany tokoa aloha izy a. Dia maninona ry mama? Dia ohatr'izay keo ianao mba direkteur toa azy raha nanaiky nanaraka azy tamin'ireny fotoana ireny. Si oka koa izany resaka izany ho any fa tsy maintsy fantatsika eo ihany ny marina ny amin'ilay zalahy iny e. Ary andana amin'izay ianao mandeha miverina any an-tsena mividy an'ilay provanty kisoa adinitsika teo iny fa hariva ihany ny andro. Lasa ry aloha ry mama fa sohidy tokoa ihany ny tsenan'ny rano Seragaby a. Tena ho avy ty fifidianana be ny tanàna. Aleo nama mba hirotsaka any an-tanàna. Sady ohatra tsy dia misy manam-bolo ireo mpirotsaka any an-tanàna ireo a. Azoko antoka fa horesiko avokoa ireo amin'ny propagandy. Arahana ny fahaiza miresaka sy tetikasa tsara petrapetraka. Aiza ireo mponin'ireo ny tsy hifidy ahy eo e. Tena mety ranga zany a. Amin'izay koa mba monsieur le maire amin'izay no fiantson'ireo any largy rehefa tonga any an-tanàna any a. Sady tsara koa nge zany e. Mampandroso sy manatsara ny tanàna. Rehefa azo ny vola dia mivoninahitra indray no kajy manaraka. Angamba dia ho vakivava mihitsy ry Rafidy raha tanteraka izany faniriany izany.
dia ahoana re izany no atao hoe hitako ny hevitra e. Aleo raha nga hiantso andramatoran'io iny izao no afaka hanampy atsara na ara-bola na arak-hevitra. Izay mihitsy ny tena mety ka. Aiza moa ny findahako teo no napetrako itsy ambony latabatra itsy. Aleo atsoa ny dramatoranivo. Aiza moa ny laharany teo. Hito eny. Ho tafaletsy alargy kely mitohy ihany ny fahombiazana. Iny ny famandray. Allo, madame Ranivo. Ahoana gia? Misy olana ngany? Tsy hoe misy olana re madama fa mba misy fangatahana fiaraha-miasa kely angatahako aminao raha mba mety Ka inona hono zato azoko anampiana ny gia re? Zao re madama, mba maniry ny rotsaka be ny tanàna ho aza dia niantso anao fa hoe ianao zao no afaka manampy amin'izany ko. Tsara kosa aloha zany. Dia inona hono ny ilany gia amin'izany ka? Zao re madama, mila financement sy tolo-kevitra avy aminao re aza matahotra fa hanao izay azoko hanampiana anao koa raha hoe misy ilanao re madama. Eny misy azoko hanampiana anao ka. Zao ary hoe? Eny madama? Misy mpandraraha lehibe izay fantatro ary azoko antoka fa afaka manampy antsika amin'ny zavatra rehetra, na ara-bola zany na zavatra hafa ihany koa. Mafantatro olona ambonimbony izay ihany mantsy izy. Tena mety amiko mihitsy zany madama. Dia roviana hontsika no hanika, tsy tokony angatakandro tsony mantsy. Zao ary tongava ty atrano rapitso dia miaraka makany sika. Dia tonga dia soraty ao anaty taratasy iray avokoa ny tetikasanao rehetra amin'ny hanatsarana ny tanàna mba ahazoantsika mandresy lahatra azy tsara. Voarairay izay madama fa dia misaotra indrindra. Tsy ho voavaliko ny sorehetra nataonao tamiko Tsisy saorana re zandry gifa izay tokony nanampiako anao ihany nataoko Izay zany fa rampitso tonga fa maraina raha azo atao. Zay ary madama fa rampitso zany dia mbola mamerina amin'ny fisaorana re madama. Tena vao maika mety amiko izany. Omena azy aloha ny voninahitra dia mora foana amin'izay ny akana ny takalony aminy. Tena tafialarika kely. So ihany aloha fa nisy andramatoran'io fa raha tsy izany angamba tsy hay hoe ahoana ny efa rahalahy. Tonga tsika tirika ato no mipetraka ilay olona sepanao maly. Arto ohatra matahotra ny izany toerana izany ramatoranivo sady mangingina be zany. Tsy misy mampitahotra zany re eo rikika manaraha fotsiny Ody ry ngiara-bomba. Salama ianao Ranivo, ary toa mitondra namana izy zany. Salama tompoko. Gino anarako? Ay, miaraban'se dia faly mahafantatra ihany keo. Mandrosoanareo mianaka mipetrapetra ny ambony sezeny. Tray izany trano marina toa feno sarisary mampatahotra eny amin'ny rindrina. Le rangamo voajerena fotsiny dia toa mampiorokoditra izany ka. Sady fofoninina ary izany fofona hafahafa izany. Marina tsy ampatahotra ty. Aleo rangahatrehana fa azona ny sotia. Petrapetra ondry gia. Toa lasa eritreritra be nge se izany misaotra indrindra tompoko. Miala tsiny fa ohatra nisy zavatra noeritreretiko keliko. Ka inona ry ny atongavanareo mianaka Tsy izany re raboba fa misy fangatahana fiara-miasa mba tiany izy io angatahana aminao ony Ka
Ka inona hono zany fiaraha-miasa dady avy amiko zany ka? Zao re André Matoraboba. Mikasa ny rotsaka be ny tanànany amin'ny tanànany aviako re aka. Mangataka fiaraha-miasa aminao Raso, reto avy ireo tetikasa eritreretiko hanatsarana ny tanànany any aminay. Miatera aloha jereko e. Tena tsara tokoa zany tetikasa se zany ka zao re vonina nampianse fa misy taratasy mpiara-miasa tokony osony avony se. Misaotra indrindra tompoko. Aza matahotra fa vonina meny fepetra rehetra angatahanao aka. Ka indra ary le taratasy amin'ny teny anglisy izy iny ka tsy haiko na ho ainsena tsy tena tsy dia mahay teny anglisy loatra re fa angamba raha matoran'io no angatahako amaky azy meoaro e. Fanazavana ny amin'ny fiara-miasa re Tirgia. Zany hoe fanekeny roa tontan'ny fiara-miasa zany tena votoatiny e. Aikosa omeo aty ary osony aviko e. Indro ary vita? Zay zany ko. Misaotra indrindra re Raboba fa longa amin'izany zay angatadalana fa mbola betsaka ihany koa ny zavatra ho atao sy homanina ko. Eny ary de omeko andranivo daholo zany ny vola rehetra sy ny torohevitra ilain'ny Serge. Izy avy eo mame azy an'se. Eny ary fa dia misaotra indrindra anao André Matoraboba. Eny ary olona dia manasa antsika rehetra hifidy amin'ny fifidianana be ny tanàna io asadinoana ny larana fahatelo ao amin'ny bulletin tokana. Io no fidinareo. Asiana croix fotsiny eo amin'le fanitsin'ny larako sy ny sariko io e. Ohatry fa tsy hijivy ty manao propaganda ety an-tanàna ty ry fity. Tena izy tokoa io. Ary mirotsaka be ny tanàna indray zany le riny Salama ry izy mianaka. Salama ry Sergia. Salama e. Manentana anareo re mba hifidy amin'ny fifidianana ho avy io e. Fidy io ny larana fahatelo fa tsy handiso fanantenana anareo. Fangaly ety elahy mirotsaka be ny tanàna indray e. Tena sambatra letsy elahy. Zao hita lahy zao letsy ary lahy marina nge afaka manampy anay amin'ny propaganda e. Zao tonga avy ny an-tanàna raha riva. Raha mazoto elahy dia fanaraka ny karama sy toy izany eo tsika e. Iny lesy ho avy any mihitsy fa aiza indray moa no misy ohatr' izany e. Tena mbola betsaka mantsy ny fokotany tokony ho tetezina fa andraso tia misy vola kely ataonareo fanampin-doka Misaotra indrindra re anaka dia mahavitasoa. Tsisy fisaorana re. Ohatrinona ary mamy ny volany mena iny. Ohatrinona tokoa ty. Toa enina alina ane izy zany e. Tena zay vao miaiky fa manam-bola ilay zalahy iny. Marina ihany ka ny lazainy tamin'iny fa tsy resabearaka ny eritreretantsika azy. Dia mila makany aminy zany ianao raha riva anaka. Zara raha misy an'izany mba ho fidiram-bola kelintsika mianaka ko. Ka aleo ary aloha andeha ho any an-tsaha mitan'le asa tsy vita maly any. Dia arabaina re ianao anaka fa nitombo voninahitra. Tsodrananao mba havita be eto amin'ity kominitsika ity. Zany tokoa letsy. Arabaina dia tonga avy amin'ny ambony indrindra e. Iza monina na po hoe ho lasa be ny tanàna le gikely mpiara amin'lalao fahiny. Raha mba fantatro moa hoe aomby tokoa le tetika lahy tamin'iny. Azoko antoka fa nanaraka ny latsa-piambambana dia mirary alao tonga ambony sy tombo voninahitra trany lesy. Dia misaotra indrindra re izy mianaka ny amin'ny fiarabana sy ny firaritsona tolotra ireo
Fa misy asa tiako omena ny lahy ty rifidy raha mazoto hoe lahy. Asa inona ly ty fa asiako zany raha mety amiko e. Ka zao ary tendreko isan'ireo mpanolotsaina manokana atao amin'ny kominy ny lahy raha manaiky. Tena marina veletsy. Zany ve dia tokony isy salasalana e. Ataoko zany satria sy ho an'ny tanàna moa asa ho ahy ihany konge. Mahafinaritra izany toetsainao izany anaka. Tsy manariny namana rehefa tafita. Ny olona sasany mantsy dia manambanina miavinavina tsotro izao rehefa mba lasa ambony kely eo amin'ny fiainana. Aza matahotra ianareo fa ragia indray dia tsy hanary namana noviana izany. Dia misaotra lahy koa ilay tsy rafidy nanankiara iasa. Tena saika tsy tapitra koa ilay fisoratam-panambadiana teo ka. Leoloha hakaina kely eto amin'ny birao eto. Toy arinona ary ty taratasy mipetraka eto ty. Ohatry ny taratasy tsy fahitako mihitsy mantsy izany. Aleo efa any ty valopy misy azy ty. Andraso efa kina. Andraikako toa soratra miloko menamena be ty izy. Inona hono izany lazainy? Manatera zaza mena vava na raha 3 litatra alohan'ny asa-botsy izao. Inona ty lazainy? Aiza no ahitako zaza mena vava omena azy io? Raha tsy izay hono dia raha 3 litatra. Aiza no ahitako an'izany? Ary mba iza loatra raha nandefa azy ty e? Aleo aloha anontaniany Rafidy hoe. O Rafidy a? Rafidy a? Iza le tiany nanatitra n'ity taratasy ty teo? Raha namana tsy dia fahitako matetika iny nanatitra an'iny teoko. Lasa izy hoe atero any amin'ny raboba hono izany zavatra izany dia lasa izy avy eo. Raboba? Tena izay ary lefa napoiziko. Aleo aloha makany amin'ny Ramatoa Ranivo avy hatrany andinihana an'izay tokony atao. Fa misy olana angano ny valo aroka tampoka teo dinga e. Finona ny soratra tao anatin'iny? Zaro ao amiko ihany raha misy olana ka mety ho vavahako e. Tsy misy ninina letsy a. Taratasy tokony amin'ny zoma izy ty vao tonga akanjo androany dia fa ty tonga ty e. Fampiatson'ny governemanta hanatrika fivoriana izy ty ka le fandaharam-potoana mikorontana amin'ny mampiasa ny saiko eoko. Ay ve zany no olan'izay eo e. Milamina eo ihany le tsy ho a. Fa afaka miverina amin'ny asa nga amin'izay nga. Eny ary koa. Raha misy ilany nga dia teneny ihany ahy e. Eny ary letsy a. Raha mba fantatra lama tsy Rafidy fa tsy fandaharam-potoana izany mihitsy no mahalasa ny saiko oa. Fa ity taratasy ny rabobo ty. Tena ohatry no ratsy ty tantara ty a. Aleo aloha nangy avy hatrany dia andeha ho any amin'ny Ramatoa Ranivo avy hatrany azy zao dia izao. Hotratrako ato ary ve le madama iny. Tsy maintsy mahazo fanazavana momba n'ity taratasy ty efa misy tsy mazava mihitsy izao ka. Io efa misokatra ny varavarany. Otry, ina koa ty mampiasakasaka an'kio aty hatrany ty, tsy izy ve ty e? Ody madama. Ody. Fa ina koa ty mampisefosefanao avy any? Mandrosoa aloha atao trano dia ato miresaka e. Salama ianao madama. Momba n'ity taratasy ty madama no natongavako aty. Tsy mahatoko lolo izy ty ka dia aleoko nanatona anao.
mioaty hoe hovakiako izy zany ety taratasy kely iny avy dia mampikorapaka anao ohatr'izao rikia iny vakeo mila manatitra zaza mena vava onina raha 3 litatra fa fizana nome anao an'ity taratasy ty iraka raboba onina natitra n'iny tao tsy tao ampiasana mantsy tamin'izany fa hifidiny nandray azy iny tao raboba hoe anomboka amin'izay zany ty lalao ty mialatsiny riky fa na zana ianao no mitady sorona amin'ity raharaha ty ny any efa efenao no sorona be hitako milamina re aloha ianao fa tsy ahitana vahaolana zao vikoropahana zao ka ataovy eo aminao kosa re madama ny toerako aleo fa ho any andraboba mihitsy tsika engane madama mba ho tratratsika ato le raboby iny fa mila fanazavana aminy mihitsy amin'izao zavatra izao ka milamina re ianao aloha rikia efa tonga tsika ty izy mianaka marina ino ty vaovaonareo amin'ny ty arivarivo ty angataka fanazavana aminao zay raboba ohatry fa fanazavana iny no ty tadiavina seka iny taratasy ino ndre no angatamin'ny fanazavana aminao ka tsy azoko mihitsy hoe fa maninona nomenao an'ity taratasy ty mila mitady zaza mena vavana raha 3 litatra alohan'ny sabotsy sy ay ve iny taratasy iny mampisentotra ny setahaka an'izao fa to tsy taitra akory re ty ianao nefa zava-dory zany no atao anatin'ity taratasy ty mba fangatahana fotsiny aindry fa miakina amin'se ihany io na anaiky sena tsy anaiky an'izany velively ary ianao raha matoranivo to mijery fotsiny io fa tsy mba taitra akory amin'izany zavatra lazay izany ka efa milaza nge izy zany fa raha tsy mazoto ianao afaka amin'izany raha tsisy lazaina ntsony raha dia mahazo mandeha amin'izay fa za io koa mbola be zavatra irena kely eny re raboba fa loto koa andeha zay andao andeha riky fa ina mbola mahavarinanao eo ndao ariko dia lasa nandao anay mantsy ianao roneny malala tsy ho adiniko velively reo zava-bitanao tamiko iraikitra ato andohako ty andro asabotsy nandaozanao aty reneny fefa misy mpamango toka mamangy amin'ny faoriana ry Sirikia aza misosoka lahiny tsony se mahereza lesy fa tombon-dalana ihany ny azy iny tsy maintsy mbola ho any avokoa tsika rehetra misaotra indrindra ry izy mianaka fa zay tokoa no nanana anareo ampahery raha tojo ny fahoriana toy izao mamangy amin'ny fahoriana kia na eny voina ny atra tamin'ny se dia sao tonga nidina ty izao mahereza misaotra anareo rehetra re tonga nydodododo aty ara-ory aminay ty aloha misy lamba ny vidiako dia raha misy zavatra fa ilain'ny fianakaviana fanampiana dia aza misalasala manatona fa vonina nampy anareo misaotra indrindra re madama fa ngamba efa milamina avokoa ny zavatra rehetra ka indreto mivoky tany fa tonga hamango fa hivoaka kely aloha zay rikia eny tokoa ary lavy ery fidy afaka mba mamalika bary vetivety eto aloha fa mbola tsy tonga dadato Felix tokony anao an'izany ay endry se tsy maninona fa tokeo aloha mandrapahatongany ary ary inona reo marika hafahafa eo amin'ny andro neny io toa izay avo anatsikaritra an'io teo nefa ny rehetra raha toa tsy misy taitra akory efa voaloha daholo moa volan'ireo valalam-piandro fasana sahala amin'ny efa nalohan'ny dadatoa izy teo ka ny
andro fiara nitondra nandevona koa efa nalohako teo. Vita ihany ny fandevenana ny neny. Engany aka ilamina amin'izay ny fiainana, ho lasan'izay ny ratsy rehetra. Ary aloha hitsotsotra eto am-pandriana eto fa tena lanaka mihitsy aza tsy natory nandritra ny 3 andro. Ary toa misy taratasy eny ry ambaravarany ry izany sady toa mitovy amin'ilay taratasin-draboba tamin'iny izany. Inandray reno ao anatin'io marina tsy mampatahotra izany. Aleo rangahy aloha jerena dia ho hita eo izay lazainy. Tena mahafidy koa izany marina. Izay fa mivaha ihany ka. Inona hono ty lazainy? Manatera zaza mbola tsy vaky masoandro alohan'ny alahady. Inona retira ndraikako eo? Aiza no ahitako zaza omenana iny eo sady tsy hamono zanak'olona no iny izany koa ka. Ary ahoana ary ny toa zaza foana ny tadiaviny? Tsy mahita rangaha fa izay lalany ihany lalany aho. Tena tsy rariny kosa rangaha zao. Vao tamin'ny sabotsy ve no maty ny eny dia izao lasa indray bavy. Tena mafy tika. Mandriam-piadana ry izy mianaka. Iany dia izahay telo mianadazana sisa. Dada moa iny efa 10 taona lasa izay no maty. Efa miantso aho dadana io izany. Ary toa io amin'ny androny io indray le marika tamin'ny androny neny fony izy maty. Fa ahoana ary? Tena tsy kisendrasendra izao zavatra izao ka. Fa inona loatra ary no mahatonga an'izao marina tsy misy fandraisany amin'ny taratasin-draboby ty. Eny tokoa tadidiko fa nisy an'io marika io teo amin'ny zoron'ny firarazan-draboba rehefa le makany iny izahay. Ary amin'ny fotoana farany lazainy fa farafanaterana ny zavatra takiny no maty ny eny sy bavy. Tena tsy manaiky an'izao kosa. Tsy manaiky an'izao aleo alehako an'ireny fa ho fonga ny eto ny fianakaviana raha izao no mitoy. Mama, fa ianareo ve ny vaovao Fa vaovao inona izany anaka? Ary mipetraha aloha ianao fa toa misefisefy be ianao avy any ivelany ihany. Ka nody malaky mihitsy mba ilaza ny vaovao mama. Ka inona ro ny vaovao efa dodina koa nge za iainanao maty ny ray hono ny anabaviny gita oriny nafatesany reniny. Ahoana tsara hoe anaka? Izany tena mbaloza kosa ny mahazo andriky kely izany. Ny alahelo amin'ny nafatesany reniny tsy lefa akory dia zao sahady. Nefa moa rehefa izay no lahatra ao ambony afaka ny anao iny sika zanak'olombelona. Ny fampiononana amin'ny fianakaviana sy ny fanampiana azy ireo no tokony masoatsika. Fa ahoana ry mama? Fa ngatsy misy Andriamanitra tsony eo ambony eo dia tena mafy ohatr'izany ny fahoriana miatra amin'ny vao tamin'ny herinandro lasa teo ny nalainy ny reniny dia izao ny anabaviny indray ny lasany. So dia mba tsy rariny kosa izao aza miteniteny foana toy izany ianao anaka. Aza donoina fa manana drafitra tsara ny fiainantsika Andriamanitra. Ka tena misy tsy mahazavazava mihitsy izao ka. Kiala saloha iny ange vao tamin'ny zomany tafaraka tamiko nisotro kafe tetsy an-tsena tetsy. Tsy naniny tsy naninona mihitsy. Zao koa hoe maty hony. Ka izay ane anaka ilay hoe tsy mampitandrina ny fahafatesana rehefa ho avy fa isika no mila miambina tsara.
mila miomana sady hoe aiza ny izoro antsika raha miala amin'izao fiainana mandalo izao. Tena marina mihitsy izany ry mama. Fa sao dia mba leginy ary nanao zavatra fahafatany kosa azahoanandreo harem-behivavy ireo. Misy tery izany anaka fa andao aloha andeha hoany fa ilahatra eo ihany ny mpamangy fa rindresaka eto fotsiny tsika mianaka. Marina tokoa izany. Andraso ary aloha apiditra ko vetivety ahy e. Reo elile Raboba sy Rany fantratra ahitamiko reto androany. Ay dia efa planina maty-paika anareo rony na afatin'ny rempo sy ny anabaviko. Fa iny ty miditra tranon'olona tsy mantondony tiry le te. Fa ny finoana ahoana koa moa izany fianakavianao ka? Tsikahatra hoe misy an'io marika eo amin'ny rindrinao io ry Raboba ny andrin'izy mianaka rehefa maty izy ireo ary tamin'ny andro voatondro tao anatin'ny taratasy ny nahafatesan'izy ireo. Efa fantatra elahy ry izy zay ka ninona elahy. Dia ianao koa izany dia mahafantatra hatramin'ny voalohany fa toy izao ny hafaran'ity tantaran-io fa dia tsy niteny mihitsy ianao. Tsy vaniny ianao. Fa tsy mivavanao ihany akory no nilaza fa vonina amin'ny rehetra ianao afa-tsy ny mangalatra sy ny mamono olona. Ka tsy mamono olona moa izao ataonareo izao. Ka izay no izy e. Na za mitady ireo soron'ireo na mitady olona hitady izany eo amin'ny toerako. Ka dia tozanao soma tsara ny tratsaka-harena fatratra tamin'iny. Ka zao ry tovolahy tsisy harena sy voninahitra omemem-potsiny izany eo fa izao miatra amin'ny saison ny tambiny. Mila raha anaovana sorona amin'ny lehibetsika maneran-tantsika. Ka zao e. Alaivo ny harena nareo fa tsy misy ilako azy intsony. Ahoana izany Raboba? Miliba amin'ny harem-be ianao tsy mahalala matiko izao vao hoe alaivo. Zao ry se kely ty tsara se moa fa nisy taratasy iny nosy ny avose da didiny se tsara iny taratasy any ekeny se hiditra ho mpikambana iny ka tsy afa miala ntsony se natao tamin'ny teny anglisy izy satria tohiny daholo ny soniavo mpikambana manerana tany. Ka zao raha tsy tia sy fatsy kelikely no lakakeo se dia manaraha fotsiny bakeo mena se. Tena tsy napoziko hoe olona toy izany ianao tiranivo lazaiko fa mba olona tsara sitraposy be fiantrana kay mampidibozy. Tsy filazanao azy tsy maninona mihitsy ka efa tratrako koa ny tanjoko momba anao ka nafantatrao azy amin'ny marina rehetra tsy olana amiko intsony izany. Mandiavanareo mahazo azo ary tao miantso tody izy ty ray olona. Afaka ninona eny evela ary tana amin'izay mandeha any rehefa tsy misy lazay latsony ary tadremy tsy manaraka amin'ny baiko izy eo mena fa fantatra elany toy any Tena tafiditra anaty lavaka mangitsokitsoka aty. Emotra maty ray be androso maty reny be. Lasa to matahotahotra izany foana. Vao maneno ny finday dia sahala amin'ny hoe hisy laza loha izany foana. Ny alina izany moa dia tsy mahita tory ary raha sendra mba mahita tory kely raha dia manofo ratsy izany foana. Toy ireny anga izany any amin'ny afobe izany. Tena loza mihitsy tia mahazo aty ka. Raha napoziko toy izao ny toetra n'ireny olona ireny, mety tsy nanakiara hiasa amin'ny akory ary Ty vao tonga amin'ilay fitenenana hoe nenina tsy ao aloha ananatra fa aoriana andaja. Ahoana reno hiafaran'ity tantara ity. Tena tsy misangy mihitsy le Raboba fa hain'olona avy hatrano ny lasipatra vao mandany teniny
raha naika ireo zavatra mpanovony anefa tena tsy vitako izany ka. Misy ifandraisany amin'ny rahan'olona na hain-jazakely tsy manatsiny foana ny zavatra tadiaviny. Anaovany sorona amin'ny lehibe anony. Fa dia iza loatra re zany lehibe an'izany e? Azoko antoka fa dia voly kosa angamba izany e. Ataony lahoana le tsiriginy hiady amin'ny devoly. Ary tena miady-saina be angeky izany e. Jerera tsy efa otsasakadiny izy ny tonga teo fa dia lasa mborona eo ambony seza eo fotsiny. To olona tsy ampy torimaso izany ty poziny. Sady nena iany ry izany e. Aiza ho aiza amin'izao le ibe any sy mpitrefin-dah iny. Aleo rangahana tonana fa tena misy olana io. Fa hoana le tsirigia? Misy problema angala zany e? Dia olona zaiko amin'ny trafidy va re e? Nefa so ampidi-doza le ty eo ka. Tsy maninona letsy fa vizaka fotsiny somary bebe asa kely tsika tato ato izay moa hita lahy ihany reny fahoriana ny sesisesy tamin'ny fianakaviany reny letsy a. Mahereza lesy e. Dia mba makako ainy lafa ndro ny ainy lahy indray no anefa eo a. Ny asa izany letsy afaka iramanao foana. Ok letsy e. Andeha hody akaina mihitsy angamba aloha fa ankiniko amin'lahy ny asa ato amin'ny komina ato a. Verina eo ihany raha ampitso fa mbola misy fisoratam-panambadiana izay ka tsy maintsy tonga eo a. Eny lesy e. Dia aza matahotra fa ho arahako maso tsara ny atao ampiasana ato e. Maka mihitsy aloha ela aina. Mba hienjana kosa ny fitohana ny fiara eto Anosy eto izany ka. Efa ho adiny iray mbola tsy tafahetsika eto ihany. Dre, ary toa misy camion be mitsivalana eo ampovoan-dalana. Tena ho ela vao tafahetsika eto raha izao ny fandehany. Tena raikitra eto ao marina. Ny olona izay efa milahatra be eo amin'ny kominao. Ary maneno izany findahako izany fa aleo aloha jerena hoe izany miantso izany. Toraboba finina indray oniny an'iny e. Aleo aloha raisina rangafa. Allo Raboba. Izy indrindra. Ty indray mibaiko vaovao tokony ataonao. Vonohy vidim-piara-miasa aminao. Maninona tsara hoe e. Tena namaka kaiky ange iny e. Tsy vitako izany Raboba, zavatra fieritreretina. Tsy ela velively mihitsy ny mandidy rehefa tsy naika lahy dia ny an'izy mena-dana sisa piraita-po amin'ny lany manefa. Mazava? Telo andro no mena ny lahy. Tapahany marina. Tena tia vao tena hienjana. Na zaho mamono amin'ny fidy izay namako tsy mifankafohy amiko hatramin'ny-mbola kely aho. Na ny ain'izy mianadazy ihany sisa piraita-po amiko no manefa. Tena sarotra ty safidy ty ka. Dia ahoana izany? Samy tsy voka nefa izy telo mianadary eo. Raboba koa moa tsy mba mahazo ifandaminana fa avy hatrany dia baiko tsy azo lavina. Zahay izany lavo tsy maintsy hamon'olona argy. Amin'izay dia ny ainy namalahy akaiky indrindra no taperila raha tsy izay indray dia izy mianadahy kely no faty. Dia iza indray izany no fianakaviany lahy io raha toa ka andeha koa izy mianadahy. Tena miala tsiny le tsy rifidy fa ampy izay fahoriana niatra tamin'ny fianakaviako izay ah. Vita izay mivavaka vandao amin'izay atory sika mianaka. Andeha karany vitivity any an-dakozia aloha.
eny ary mama fa tafandrimandry a. Zay fa lasa Ramatorabako. Iny koa fa lasa natory Rafidy. Miala tsiny lesy Rafidy fa androany ny farandro lahy. Aleo tsy ambikina moramora eto am-baravarakely eto a. Lerako amin'ity antsy ity le io. Isa 2. Kifa ino ty ataonao ty? Ramatorabako marina. Oay, fa ataon'la inona ny ty ny antsy be iny? Fa inona loatra ny raha tsy mifanaovana dia tonga amin'izao lahy. Mifona letsy raha misy tsy nentina atao fa apetroy ny antsy be an'la iny. Aleo aloha ifampiresaka fa tsy misy fahatsoly lazany letsy Rafidy ny anton'izao a. Ko inona ary no antony nanaovanao an'izao fihetsika izao e? Misy zavatra tsy mazavazava mihitsy. Tena mifona rizy mianaka. Tsy hitrapoko izao fa tsy manan-tsafidy a. Tsy maintsy mamono alahy hono raha tsy izany dia ny ain'izy mianadany no manefy. Fa dia iza loatra re anaka no mampanao anao an'izao zavatra izao e? Tsy aleo mampandrem-pitandro amin'ny filaminana sika. Ho samborina avy hatrany izay nampaniraka anao anao izao zavatra tsy mety toy izao. Olana tsy ho voavampitandro amin'ny filaminana mihitsy re zany ry zareo a. Efa hery any amin'ny tontolo hafa mihitsy no ambadiko izao. Fa hery hafa mihitsy ahoana ity? Eno anaka, afaka mahazo fanazavana bebe koa momba n'izany hery hafa izany be zahay. Tetiky Ranivo sy Raboba re izao a. Tsy zany re risy mianako. Mody nangolangolainy tamin'ny arena sy ny voninahitra kay sorona sy fahatiolona ny tambony. Ay ve ka olona ratsy toetra be ohatr' izany le Ramatoranivo e? Azo antoka anaka fa asany maizina izao mahazo anao izao, ka ny fiverenana amin'Andriamanitra ihany no hirika ahafahanao miala amin'io. Tena azo antoka marina ve fa misy hirika ialako amin'izao? Tena efa maniry mafy ny ala amin'izao fangejana izao aho mantsy a. Lasain'izy ireo fa raha mandamy baikon'izy ireo a dia mety hanefatra amin'ny aiko mihitsy. Tsoriko aminareo mianaka fa efa misy fotoana saika mono tena mihitsy. Tandremo anaka fa raha mono teny izany ianao a dia tsy ny fiainanao tetỳ ambonin'ny tany ihany no fijaliana fa ho veratra amin'ny fiainanao any an-danitra. Ka izao e, ny fanoloranao tena ho an'i Jesosy Kristy ihany no ahafahanao amin'ny gejany devoly, ary tombon'izany dia ho azonao ny fiainana mandrakizay. Tena manaika ary zareo a. Raha Jesosy Kristy no hirika farany azoko miala amin'izao dia ho ekeko tsy ampisalasalany izany. Ary vonona koa ny amerina amin'ny Raboba sy Ranivo an'ireo arena tsy mahasoa ireo. Tena tsara izany fanapahan-kevitra izany anaka. Ka izao ry zareo ny hevitra hitako fa mety a. Hoe ahoana letsy Rafidy? Aleo angamba tsy no mama vetivety le mpiandry namany mama. Avy eo tsika miroso amin'ny fandrohana ny asan'ny maizina sy ny fanoloran-tena. Dia ahoana ry zareo raha ho vonondra-Raboba ato tsika? Tena tsy mivazivazy ange iny fa izay lazainy dia tanteraka avokoa e. Matokisan'Andriamanitra anaka fa efa nakintsika tamin'izao a. Tsy hamelantsika hiady irery izy. Izay koa miaraka amin'ilay eto fa za matahotra e. Tsy hahavitanao ny ninona tsika izany Raboba. Eny ary efa hito ihany koa le trano fa ho hiditra amin'izay tsika. Andao za tsisy ary anaka. Ohady Raboba, ato ihany ve ianao izay e? Salama ianao Raboba. Otry, fa inona ataonareo aty? Ary ave aty aloha alarika fa misy resaka ataoko amin'ny lahy. Efa fantatra izy ireo daholo ny marina rehetra Raboba. Fa dia efa mitady loza mihitsy angala aty e. Tsy mivazivazy amin'ny lahy ahy. Vonona no asaika anao valahany ireo fa tsy hoe ho eto aty amiko aty akory. Sa tinitiny lanaperantsika momba azy. Ny Andriamanitra ny miaraka aminay eto ka tsy tokony isy atahoranay anao izany Raboba. Ka inona reo ny zato atontehanareo telo mianaka ka? Niady amiko. Ampafantariko anareo fa tsy arisy avelovelonareo. Tonga eto izay anatitra nyreto lakile sy taratasy ny tranony reto. Tiako fantatra koa fa
nametra-pielana amin'ny mahabe tanàna. Nialako avokoa ireo arena rehetra azoko taminareo. Aleoko mivelona amin'ny arenany sasarako sy azo tamin'ny fahamarinana. Ivery lava manany ihany anga miteny amin'la hoe vono ihany le zalahy io. Mbola ao Andriamanitra miaro ary Jaraboba. Tsy avela mivira virainy ratsy izany ny mpanompony. Ary aza mieritreritra ny ampahory angitsony nareo fa efa nafahan'ny tompo io. Tena salargia. Efa laviny lambaikiko dia mbola ampidiran'la olona toy izao koa ato an-tranoko. Ho hitanareo reo tsara zany fa tsy iletika kory masonareo dia ho fatinareo telo mianaka. Iverinareo fa miany ihany aminareo mantsy ah. Ataovy izay ataonao ry Jaraboba fa miaro anay Andriamanitra. Ho hitantsika io izay mahery. Ary andao lesy anderikivy efa vita koa ny zavatra nataontsika tato ah. Ho hitan'isa tsara zany e. Dia velomany ny varotsy mifody ihany e. Tena isaoran'Andriamanitra ary zareo fa velonaina soamantsara tsika tia. Tsy tanteraka ny faraten'ny Raboba Omaly hoe tsy hilentika akory ho izy ny masoandro dia ho tapitra ny momba antsika. Menatra sy nangay afo fotsiny terizy raha nahitantsika mbola velonaina. Izany ny porofo ry Zoralahy fa tena misy izao Andriamanitra ao ambony eo izao ah. Tena marina mihitsy izany raha matorabako ah. Hatr'izay dia tsy tsapako hoe tena miasa toy izany ka io Andriamanitra io. Nataoko fahazarana fotsiny ihany le mivavaka ny am-piangonana. Ay ve ka misy zava-panahy lehibe toy izao ao ambadika tsy hita maso ao e. Amin'izao sisa izao dia hanompo an'io Andriamanitra masina io amin'izay. Anatra ho an'ireo namana tia azo arena tapoka koa reny tantaran'la reny. Marina mihitsy reto izany ah. Aleo izay arena ny tsembohan'ny tava ihany no ampiasaina fa tsy falifaly migalabony amin'ny harembe tsy fatam-piheviana akory na azoazo tamin'ny tsy fahamarinana fa aty aoriana vao mizaka ny vokany. Tena mahatsiaro maivamaivana mihitsy afaka tamin'iny ka. Anarany mba nanan-karena fa tsy misy fiedanana mihitsy. Ay azy tahotra mandrakariva no iainana. Ny alina izany moa dia tsy mahita tory mihitsy fa toa manofo ratsy izany foana. Ny finday vao maneno dia salany hoe ilaza loza izany foana. Ka tandremo ary amin'izao sisa izao ah. Aza maimay ny anan-karena intsony ary koa ny arenany an-danitra koa ny tena tsara katsahana. Ary andao amin'izay ry zareo isakafo fa varian-dresaka eto tsika. Ary ohatra misy tonga anie izany findainao izany anaka e. Andraso tokoa hoe tena raha matora nivo ty marina. Marary mafy any amin'ny hopitaly hono izy ka mila ny fanampiantsika. Ahoana tsara hoe ity. Fa angatsy mba manana fianakaviana izy iny ka mbola samy mila vonjy amin'ny lato izao ihany e. Any ivelany daholo ny zanaka izy iny e. Tsy manana fianakaviana eto Antananarivo eto koa izy satria avy any avarabaratra no mantsy izy ireny. Dia ahoana izany no ataontsika amin'izany aloha e. Ao ampitsika re izy. Na dia ireny aza ny zava-bitany dia tsy avelan'ny tompo amin'ny malaratsy ny ratsy sika. Ary hanampy hatrany na dia ireo izay heverina ho fahavalo ary. Sady mba hitoritsika ny filazantsara aminy koa fa ny raha mba ho vovonjy ihany izy e. Ka andao ary anainga efa taraiky eto ihany tsika e. Otranivo ah. Izy telo mianaka marina. Za efa nieritreritra hoe tsy ho avy-tsony nareo. Taonay ahoana moa ny amelanao iriry ato raha matoranivo ah. Tena mifona aminareo ahy e. Tena ratsy ny nataoko anao ry nefa dia mbola tonga nitoditody taty ihany ianao hamangy sy hanampy ahy. Tsapako amin'izao mahazo azy ao fa tsy mahavita ninina akory ny vola aman-karena e. Tsy afaka ny ampahery tsy hanampy anao izy raha tojolana sala amin'izao. Tsy milaza akory hoe tsy ilaina ny vola. Tena ilaina tokoa izy ireny. Fa raha tsy misy azy dia
tsy mihodina ny fiainana. Nefa tsapako izao fa tokony fihavanana sy ny fifampitsinjovana amin'ny samy mpiara-monina no tokony atao lolaharana. Ary hitako tamin'ireny fiainako ireny fa tebiteby sy ahiahy fotsiny no azo amin'ny harem-behivava. Manginy fotsiny moa etsy andanin'izay ny fitadiavana sorona sy ny fampahorian'ny devoly. Ary ena tsy ny sasarana tokoa mantsika izany rehetra izany ny tambiny. Tena tsara izany raha matora anivy rehefa tonga saina ny vadisoanao ianao e. Fa mba efa nanao ahoana tokoa izay ny fahasalamanao e. Ary inona koa ny aretina tena mahazo anao ty? Izay indrindra no antony napetsoko anareo. Indrindra fa ianao Rokia. Mamerina mifonako aminao a. Tena nitondra loza loatra teo amin'ny fiainanao a. Tondra fahoriana sy alahelo. Tsapako loatra izany antsoako izany ankehitriny. Kanefa maniry no afaka toanao koa melohan'ny alako amin'ity tany ity. Aza miteniteny foana toy izany re ianao raha nivo mbola mitsapy sika izao. Aretiny no mamiadana mahazo aho ny dokotera. Maninona tsara hoe? Zany fotoana fohy sisa no ananako ienako eto ambony ity tany ity. Izay indrindra no nitsoko anareo azoko famelana alohan'ny elan'ny haiko. Raha tamin'izaho mbola tsy nanompo an'Andriamanitra aloha mety tsy namelanao ahy e. Fa kosa nampianarin'ny tompo itsika mba hifamela dia mamelanao aho ary mbola tsy nangataka an'izany akory ary ianao dia efa navelako. Ary raha teo ho afaka ianao dia maneke an'i Jesosy Kristy. Oay, ary miakatra be angeza masony izany. Dokotera ô. Natolotry ny ACM radio anareo teo. Irika farany. Tantara indray miseho nosoratana Andrianena Rakotoarivelo. Ireo nanome aina ny tantara Louise Ravelosoa, Nanja. Niaraka tamin'ny Zoma amin'ny Rina, Ralala ary Christophe Rabearmanana. Nandray feo sy nandrindra la teknika Mamy Arvony, Nana Tontosa, Nanja Razafondrakoto.